alady faefatra ambin'ny folo ny volana jona alady voalohany manaraka ny trinité na ny Andriamanitra telo zay iray ny lohahevitra dia hoe mihavana tsara ianareo. Ny salamo faraka amin'ny sivifolo no iantsontsika amin'ny tompo ovakina amin'ny fandimby izany. Salamo faraka amin'ny sivifolo ho araha amin'ny hira fahatelo amin'ny firana FFPM. Salamo faraka amin'ny sivifolo ovakina amin'ny fandimby izany. Zany dia milaza amin'ny amin'ny fatokiany olona marina n'Andriamanitra na dia manakaiky azy aza ny manjo ny sasany. Ny mitoetra ao amin'ny fierena izay aniavo indrindra dia monina eo ambamin'ny aloko ny tsy toa. Izao ilazan'i Jehova hoe fialofako sy battery fialovanao ahy izy ary Andriamanitra izay tokiko. Fa izy no hanafaka anao amin'ny fandriky ny mpiaza sy ny arety mandoza. Ny volon'ela no hanaronany anao ary ambanin'ny ela no hialofanao. Ho apinga kely sy apinga lehibe ny fahamarinanao. Tsy hatahotra ny orooro noho ny alina ianao na ny zana-tsipika manidina noho ny antoandro. Na ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina na ny fandringana mandripaka amin'ny tapaovonana. Na isy arivo aza lava eo anilanao sy iray alina eo ambavanao dia tsy hiahatra aminao izany. Hijery maso fotsiny ianao ka ho hitanao ny hamarinana ratsy fanahy. Satria ho ianao Jehova ianao no ariko sady nataonao fonenanao ny avo indrindra.
dia tsisy loza nyjoanao na aretina nakaiky ny lainao fa izy andidiny anjeliny aminao mba hiaranao eny amin'ny rehetra lehanao eny antanany no itindrandreo anao fandraoka fitoina amin'ny vato ny tongotrao ny liona masika sy ny vipera ho diavinao ny lona tanora sy ny menarana ho tsahinao satria zaho reketana fitiavana dia hamonjy azy aho ananatra azy ao any avo aho satria mahalala ny anarako izy iantso ahy izy dia mahaly azy aho ho eo amin'ny araory izy amonjy sy anome voninahitra azy aho hovokisako fahaela velona izy ary asehoko azy ny famonjeko amen isika hivavaka Andriamanitra mitoetra amin'ny avo indrindra ianao mitantana anay ianao manafaka anay tamin'ny fandriky ny mpiaza tahaka ny voro mahery lehibe miaro ny zanany ao ambamin'ny elany ka lasa mpinga lehibe sy ampinga kely ny fahamarinanao misaotra anao izay mideranao mankalaza anao nahatratra izao an'izao eny laravirinao ny anay ny arety manjo ny arety mandringana eny nanliona masika nampandosirinao anao tonga teo aminay ianao raha ory koa Andriamanitra tokoa ianao tsy vitan'izany nefa fa ny lehibe indrindra dia ny famonjena ny fanahy dia ny fiainana mandrakizay izay miandry anay anan-danitra koa ny saotra midera ny laza ny voninahitra ne ho anao trinité masina ho anao ray anan-danitra tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka ianao Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona avy any Nazareta nefa koa avy any an-danitra ianao fanahy masina izay fanahy tompo sady mpanome aina koa atreo feno sy amasiny izao fanimpom-pavahana izao ka hitoetra voan'ny tsirairay izay mandray izao fanimpom-pavahana izao ianao naiza misy azy ireo miangony any anaranao eo afovoan'izy ireo ianao ka izany indrindra ny dirana isany kalazaina ianao anamasinanao izao fanimpom-pavahana izao amasiny izay rehetra mandray anjara amin'izany noho ny amin'ny anaran'i Kristy izay nampianatra anay hivavaka manao hoe Mamasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao itinatana tamin'ny an-danitra. Eo anay ny anasaza ao anay, ary mamelany ilokay, tahaka ny amelany azy izay meloka taminay. Ary azo mitotranay amin'ny fakapanahy, mananafany amin'ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.
hipetraka isika iomana amin'ny fiainonany sitrapon'Andriamanitra 19 sy ny faharoa. Amin'ny fotoana izay hamakinany soratra masina isika riavako dia arak'izay voasoratra ao amin'ny Levitikos 8:20 ny 2:40 ka hatramin'ny 2:20. Levitikos 8:20 ny 2:40 ka hatramin'ny 2:20. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Aza mandehandeha manaratsy eo amin'ny firenenao, aza mitsangana handatsaka ny ranonamanao, izaho ny Jehova. Aza mankahala ny rahalahinao amin'ny fonao, mananara dia mananara ny namanao mba tsy azonao heloka noho ny aminy. Aza mamaly ratsy na manao lolopo amin'izay iray firenena aminao, fa tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Izaho ny Jehova. Toizantsika atao amin'ny epistily ho an'ny Filipiana 2 ny 1 ka hatramin'ny 4. Epistily ho an'ny Filipiana 2 ny 1 ka hatramin'ny 4. Koa raha misy famporisiana ao amin'ny Kristy, raha misy fampiononana avy amin'ny fitiavana, raha misy firaisana amin'ny fanahy, raha misy famindrampo sy fiantrana, dia tanterao ny fifaliako mba hiraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra, tsy manao na inona amin'ny fifampiandaniana na mandrano tena foana, fa amin'ny fanetretena dia aoka samy hanao ny namany ho mihoatra noho ny tenany. Aza samy hevitra ny azy ihany, fa samy ny namany koa. Faranantsika izany riavako ao amin'ny filazantsara araka ny Marka 7 ny 1:7 ka hatramin'ny 1:50. Filazantsara araka ny Marka 7 ny 1:7 ka hatramin'ny 1:50. Andeha ho vakitsika eo am-pitsanganana izany filazantsara ny Jesosy Kristy Tompo izany. Ary tonga tao Kapernao izy, ary rehefa mbita ao an-trano Jesosy dia nanontany ny mpianany hoe inona no ny adinareo hevitra teny an-dalana, fa tsy nahateny izy satria efa niady hevitra teny an-dalana izy ny amin'izay lehibe indrindra. Ary rehefa tafapetraka Jesosy dia niantso ny 12 lahy izy ka nanao taminy hoe raha misy teo voalohany dia atao farany amin'izy rehetra sy ho mpanompon'izy rehetra izy. Ary nandray zaza izy ka nametraka azy teo afovoany, ary raha notrotroiny ilay zaza dia hoy izy tamin'ny mpianany, nazovo ny mandray zaza iray tahaka itony amin'ny anarako dia mandray ahy, ary nazovo ny mandray ahy dia tsy
mandray ahy fa izay naniraka ahy. Ary hoy Jaona taminy, mpampianatro, nahita olona anankiray namoaka dia minita amin'ny anaranao izahay ka noraranay satria tsy nanaraka antsika. Fa hoy Jesoa, aza mandrara azy fa tsy misy olona izay hanao asa lehibe amin'ny anarako ka hahateny ratsy ahy vetivety, fa izay tsy manohitra antsika dia momba antsika. Fa na iza no manome anareo rano eran'ny kapoaka ho sotroinareo satria ny Kristy anareo, dia lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valim-pitiany. Ary na iza no mahatafotoina na iray aza amin'ireo madinika mino ahy ireo, dia tsara ho azy raha anatonana vato lehibe fikisommbary ny voziny ka hatsipy ao anaty ranomasina izy. Ary raha ny tananao no manafotoina anao, tapaho izy, fa tsara ho anao niditra kilemaina any amin'ny fiainana noho ny manana tanana roa nefa ariana any amin'ny elo, dia any amin'ny afo tsy azo finoina. Ary raha ny tongotra no manafotoina anao, tapaho izy, fa tsara ho anao niditra mandringa any amin'ny fiainana noho ny manana tongotra roa nefa ariana any amin'ny elo. Ary raha ny masonao no manafotoina anao, isory aly izy, fa tsara ho anao niditra tokamaso amin'ny fanjakan'Andriamanitra noho ny manana maso roa nefa ariana any amin'ny elo. Any ny kankana tsy maty ary ny afo tsy vonoina, fa samy ho voasira amin'ny afo izy rehetra. Tsara ny sira, fa raha tonga matsatso izy, inona no hoentinareo mampody ny tsirony? Aoka hisira ao anatinareo ka mihavana tsara ianareo. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Isika dia rainay sy omemboninahitra mandrakariva ianao ry Tompo Andriamanitra rainay io, izay Andriamanitra velona ka miteny aminay hatrany hatrany. Ankehitriny izahay Tompo namaky izany teninao izany, ary handray ihany koa ny afatra izay atolotra ao anay. Dia momba anay ianao Tompo amin'ny alalan'ny fanahinao masina, na ho ampitory ny teninao, na ho aminay izay handray izany, mba hahatonga anay hiaina ny sitraponao ka hanatanteraka izay ambaranao, hahatonga anay ihany koa hiavana tsara ety amin'izao tontolo izao izay nametrahanao anay ity. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no hivavahanay toy izany. Amen. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika
sy ny fampiraisina amin'ny fanahy masina ary ny fitiavan'Andriamanitra ray ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Amen. Marika toko fahasivy. Marika toko fahasivy. I Jesosy dia nilaza fa ho faty izy. Taorian'izay dia niady hevitra ny mpianatra. Iza no lehibe, iza no nandimby an'i Jesosy raha lasa izy. Nietrehitra koa ny mpianatra hoe tsy ho faty zany Jesosy fa haka fanjakana ny dikan'izany. Dia raha manana fahefana zany izy anjaka izy avy no tanan-kavana, mitandapa. Raha amin'ny andro ankehitriny izy avy no ministra sy ny sisa. Dia rehefa tonga tany Kapernaomy namitany Jesosy, inona moa ny adivanareo hevitra teny an-dalana? Menamenatra izy ireo, sina izy ireo, tsy nahateny izy ireo, satria niady hevitra hoe iza ny lehibe. Ka ity perikopa nivakina tamintsika ty dia fampianaran'i Jesosy, na tsikaritra mitompo fa rehefa lasa izy mety misy ady eo mpianatra, mety misy fanoritana eo, tsy fitoviana fijery eo, mety ady hevitra hoe iza ny zokony, iza ny fahefana. Izay navian'ity fampianarana ataon'i Jesosy ty, hitantsika amin'ny Soramandro hoe ny ampianaran'i Jesosy ny mpianana ny heritena sy hifankatia. Ovakitsika ny Marika toko fahasivy ny andininy fahadimampolo. Marika toko fahasivy ny andininy fahadimampolo, vakitsika aminaran'ny Tompo. Tsara ny sira, fa raha tonga matsatso izy, inona no entinareo mampodiny tsiro? Aoka izy sira ao anatinareo ka mihavana tsara ianareo. Mihavana tsara ianareo ho ny Tompo. Kristianina mihavana tsara. Tahaka nahoana moa mpianatra na kristianina mihavana tsara izany. Zay no akatsika lesona fampianarana amin'ny tenin'i Jesosy. Ny kristianina mihavana tsara dia kristianina mihevitra ny hafa mandrakarivo. Mihevitra ny hafa mandrakarivo. Aza donona fa zany no maha-trinité amin'ny trinité Andriamanitra tsy teo rery. Andriamanitra koa zany telo izay iray. Zay le mihevitra ny hafa izany. Zay mahatonga azy amin'ny Genesis hoe andeha tsika morona ny olona tahaka ny endritsika. Miteny hoe isika izy. Ka eto Jesosy mampianatra an'izany, mila mihevitra ny hafa ianao fa tsy ianao rery. Misy fepetra vitsivitsy azoana mihevitra ny hafa. Voalohany natin'izany ny fitoviana. Rehefa miteny Jesosy hoe andeha vakitsika ny andininy fahadimy amin'ny telopolo. Ahoana ozy izy? Ary rehefa tafapetraka Jesosy dia niantso ny 12 izy ka nanao taminy hoe raha misy teo voalohany dia atao farina amin'izy rehetra sy ho mpanompo izy rehetra izy. Marika toko fahasivy andininy fahadimy amin'ny telopolo. Rehefa nipetraka Jesosy tamin'izany fotoana izany, mpampianatra dia mipetraka rehefa mampianatra satria ny mpianatra olo-dehibe daholo. Eo zany Jesosy mampianatra hoe ny fitoviana ny zava-dehibe. Raha misy teo voalohany, izy natao hoe farany. Raha misy teo ambonin'izy rehetra, izy natao hoe mpanompon'izy rehetra. Zay fanetretena mahay mipetraka amin'ny toerany rehetra zay, zay natao hoe lehibe. Eto Jesosy dia mampianatra fitariana na le ataontsika hoe leadership. Izay mahay mipetraka amin'ny toerany olona rehetra, izy natao hoe lehibe sady voalohany. Zay ny famaritan'i Jesosy an'io. Ny hevitra ny hafa mandrakariva maninona rato manakory ny aroa, mahay mipetraka amin'ny toerany rehetra, ary amin'ny voalohany izy sady ary amin'ny farany. Zay ny zavatra voalohany zany. Manompo ny hafa izy. Ary zay no nakan'i Jesosy ny zaza faharoa anatin'izay manaiky toetra amin'ny toeran'ny olona rehetra, amin'ny fitoviany rehetra, fa ny faharoa manana ny toetra ny zaza. Zaza ny raisin'i Jesosy, natao teo ampovoany, dia nitrotrony. Vakitsika indray ny andininy fahafito amin'ny telopolo. Ahoana ozy izy? Nazovono mandray zaza iray tahaka tony amin'ny anarako dia mandray ahy. Ary nazovono mandray ahy dia tsy mandray ahy fa izay naniraka. Ny maninona moa ny zaza? Tsy hoe kory hoe manao sain-jaza mitiany Jesosy amin'izany, amin'ny mpianatra. Kedegny moa izy ny teny anglisy. Tsy izay le resahana eto, fa childlike, zany hoe ohatran'ny zaza. Izany hoe ny zaza zany rehefa jerena dia ny zaza tsy mialona aloha. Ny zaza zany tsy tena mifaninana fa makatahaka. Ny zaza rehefa te ho trotrona dia te ho akaikinao ny dikany, te hilahatra amin'ny lohanao ny dikany,
fa tsy fanandevozana akory. Jereny toetra ny zaza. Fa ny zaza tsy manandevo zany fa misy zavatra tiany ataony matoa izy mangataka hotrotrony. Izay toetra ny zaza zay zany le rehetra amin'ny Jesosy. Ny zaza koa dia matoky mifampiankina ny hafa, mila olona mandrakariva izy manodidina azy. Zay ny zaza zay. Ny zaza koa dia mahatsiaro fa tsy feno ka mila ampiny hafa izy amin'ny fiainana. Tsy maleo tena. Ary zay indrindra le toetra zay le fifampiankinana zay tadiavin'i Jesosy ao anatin'ny fiarahamonina. Ary zay le hoe mihevitra ny hafa mandrakariva ao amin'i Jesosy Kristy. Dia rehefa avy eo i Jaona miteny, mpampianatra eo, nahita olona anankiray zay nandroaka demonita minaranao fa izy tsy manaraka atsika. Nieritreritry Jaona zany ny olona rehetra manoteniteny anaran'i Jesosy, mankasitrika an'i Jesosy dia tokony anaraka, tokony pré-équipe. Resaka ekipa ndray tiany Jaona notaniny manahoana moa ty. Mba vakitsika ny tenin'i Jesosy amin'ny fahasivy amin'ny telopolo sy ny fahaefapolo. Fa ho Jesosy aza mandrara azy fa tsy misy olona zay hanao asa lehibe amin'ny anarako ka teny ratsy avetivety. Fa zay tsy manohitra antsika dia momba antsika. I Jesosy zany efa nampianatra taloha be ny hoe l'ami de mon ami, l'ennemi de. Efa nampianatra an'izany Jesosy. Matoa io tsy manohitra antsika ozy izy dia namantsika ihany na dia tsy pré-équipe amintsika ary zay le mihevitra ny hafa. Ny olona zany dia ny ekipany foana, ny ekipany foana. Tsy zay ho Jesosy fa misy olona amin'ny ekipa hafa fa namanao izy. Satria manao asa mitovy aminao satria tsy manohitra anao izy. Ka aza mandrara azy ho Jesosy. Sady tsy misy olona manao asa lehibe amin'ny anarako ka vetivety dia hivadika. Andrasa aloha izy vadika. Ary zay nataontsika. Raha mbola tsy mivadika aminao io, mbola namanao io, tokony mbola hevitra azy eny. Fa tsika nane méfiant loatra, miahiahy loatra. Raha mbola tsy nivadika aminao izy, aza mbola ndosirina le olona. Na manisy elanelana ara izinao, aza mbola manenjika azy. Ary aza malaky miteny hoe fahavaloko io. Fa malaky tsika mametika etikety amin'ny olona. Fa ho Jesosy hoe zay tsy manohitra atsika dia momba atsika. Ary eo anatin'izany fitsitsovana ny hafa zay fahaefatra dia ny fikarakarana ny hafa vakitsika ny andininy faharaiky amin'ny efapolo. Andininy faharaiky amin'ny efapolo. Fa na iza ny manomeno rano erany koa positrona satria any Kristy ianareo. Dia lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valiny. Ninona nataonao amin'ny olona raha any Kristy le olona faritany tsara, raha manao zavatra amin'ny anaran'i Kristy sy ny olona ao amin'ny Kristy ianao tsy very na dia rano mangatsika aza. Misy fotoana mahasarobidy ny ataonao na zavatra kely arany vitanao. I Jesosy miteny io manko tany Palestina, tany be efitra, be désert zany. Ka rano mangatsika zany tena sarobidy. Kanefa tsy zany mahasarobidy azy zany fa noho izy naman'i Kristy, noho izy rahalan'i Kristy, noho izy ao amin'ny Kristy. Ny zavatra ataonao amin'ny zanak'Andriamanitra na dia tapa-panjaitra aza, na dia rano eran'ny kopy voasoratra avokoa tsy misy very. Zany ny fiheverana ny hafa ao amin'ny Kristy. Zany atao hoe mihavana tsara. Eto zany i Kristy zany no mampianatra hoe raha te hihavana tsara nareo mpianatra, mila mihevitra ny hafa mandrakariva. Mila mihevitra ny hafa mandrakariva ianareo. Filipianina 2 no vakina tamintsika teo. Mamerina n'io Paoly apôstôly. Filipianina 2 ny andininy fahatelo sy ny fahaefatra ny vakitsika. Tsy manao na inona mifampiandanina na mandramy tena foana, fa mifanetretena dia aoka samy manao namany omoatra no mitenany. Aza samy hevitra ny azy aminy fa samy amin'ny namany. Toetsaina samy makao azy dia tsy toetsaina kristianina. Société à berceau tsy kristianina zany. Fa aza manao ekipakipa ho izy miandany. Fa aoka samy hevitra ny namany ary raha azo atao ary dia moatra amin'ny tenanao. Moatra ny tenanao. Tsy manao oabolan'ilay zalahy zay hoe tiavany namanao izy tataka ny tenanao. Efa tsy hanao izy amin'iny.
aza mihevitra ny azy ihany fa samy ho an'ny namany koa raha te hanina fihavanana kristianina, fihavanana kristianina la resabo samy nihevitra ny hafa, tsy izay foko zao na foko zaroa any, tsy resika ekipakipa fianakaviana, fa samy nihevitra ny hafa koa. Ary zay tsy manohitra anao aza milady aminy fa namanao izy. Ho an'ny zavatra faharoa ampianarin'ny Kristy dia mila miaro tena amin'ny ratsy mandrakariva. Mila miaro tena amin'ny ratsy mandrakariva raha te hiavana fa ny ratsy tsy kely lalana. Io fihavanana io faran'izay alan'ny Satana. Satana tamin'ny herinandro fanamasina dia nampianarana antsika hoe Satana dia diabolos, dia à travers de balo manipy. Ile mitsofoka ampivoany dia mampisaraka. Zay ny Satana zay, zay ny diable zay. Mitsofoka ampivoany dia manipy, dia misaraka ianareo. Ka mila mitandrina miaro tena amin'ny ratsy. Misy ohatra vitsivitsy koa meny Jesosy amin'ny fiarovan-tena ny ratsy. Ny ohatra voalohany zany aza mamandrika ny hafa, aza mandavo ny hafa. Vakitsika ny amin'ny 2:7 amin'ny marika 7. Fa na iza ny matafotoana iray aza amin'reto madinika minoa reto dia tsara ho azy raha natonona vato lehibe fiksoam-bariny vozony ka atsipana ny ranomasina. Aza mandavo ny hafa, aza mamandrika ny hafa, aza mampiala ny hafa amin'ny Kristy, indrindra fa ireo madinika. Ny madinika dia le marefo ara-batana, marefo ara-tsaina, marefo ara-panahy, marefo ara-pinoana. Tsy resaka vola io na tanjaka, fa misy olona marefo kokoa noho ianao tandremo mandavo an'ireny, tandremo mamingana an'ireny, fa ho mafy ny sazy. Vato fikisoam-bary zany tamin'ny andron'i Jesosy, vato ray lehibe eo amin'ny 2 metatra eo ny savaivony. Ny savaivony zany, inona moa zany savaivo zany? Iva tsy hay. Le manivaka amin'ny cercle anankiray, inona anaran'iny? Diamètre ozonareo. Izy io zany anankiroa mifampitaingina, dia asiana fitazomana le ambony dia ahodina, dia mihodina io vato io dia le vary eny alelelany ao. Ka zay vato 2 metra latsaka zay anankiroa antony amin'ny vozonao, ho afaka anao sa tsy ho afaka tsipina an-dranomasina. Zany ny fijerin'ny Jesosy ny olona manafotoana olona. Io tany anisan'ny zavatra farany alan'i Jesosy, manafotoana olona amin'ny finoana, mampiala ny olona anankiray tsy mivavaka na mamandrika azy, aza mba atao fa tsy tiany Jesosy. Zay zany le hoe miaro tena amin'ny ratsy, aza mamandrika ny hafa. Faharoa anatin'izany ihany aza manafotoana ny hafa izy, fa aza manafotoana amin'ny tenanao koa, aza mamandrika amin'ny tenanao. Santionany vakitsika ny 7:7. Raha amin'ny tananao no manafotoana anao, tapao izy, fa tsara ho anao ny hiditra kilemena amin'ny fiainana noho ny manana tanana roa nefa rinana amin'ny hero. Any amin'ny afo tsy azo vonoana. Misy zavatra 3 zay sarobidy amin'ny vatan'olombelona ny tenenin' Jesosy. Inavy zareo raha hitanareo ao? Ny tanana, ny tongotra ary ny maso. Raha vao tsy ampiray reo amin'ilay olona, manino? Manahirana na ny mijery azy. Ireo zavatra ireo nefa nasain'i Jesosy tapaha. Manino? Mety misy zavatra tsara be tianao fa mitarika anao amin'ny fahaverezana, mitarika anao amin'ny afo be, mitarika anao amin'ny elo, mitarika anao amin'ny gehena. Zany gehena zany fanariam-pako averin'i Jerosalema ao fanompoan-tsampo natao eo. Misy zaza mihitsy dorana amin'ny sampy atao hoe Moloka eo. Misy afo mirehitra foana eo. Hitantsika ve Andralanitra? Ohatrohatran'io. Misy faty tao lampaty ao, misy fako mirehitra sady maimbo no mirehitra afo. Zany ny fiainanao. Raha vao ny tananao tsy manjary mitarika anao, na ny masonao, na ny tongotrao. Mety misy zavatra tsara tsy maintsy afonao amin'ny fiainana raha te hiavana amin'ny hafa ianao, ary raha te ho any amin'ny fiainana mandrakizay ianao. Sarotra zany tapao ny tananao izy. Aleo izy ianao miditra any amin'ny fiainana mandrakizay manana tanana ray, any ianao omena. Mena hafa ianao rehefa ry, na tongotra ray fa ry ianao mahazo, na maso ray fa manana maso roa ianao eto nefa very. Tsy azo vonona ny kankana, ny afo tsy mety maty. Ny kankana dia nambara feno fietreretanao ety amin'ny tanana zany na dia ho amin'ny foana. Ahoana no aborana malagasy?
aleo anjeny ombo masika to zay efa ho amin'ny kankana io zany manambara feny fieritreretana io izavitra tsy manjary nataonao iny a hitananao io a le arenanao a na io vadinao nitarika anao ratsy io a dia manenjika anao foana ny eritreritrao. Ny kankana koa zany manambara ny fahalovana mahazo anao any amin'ny afo be ary ny afo tsy mety maty ozy izy. Ary zay le hoe mila miaro tena, manome ohatra fahatelo Jesosy miaro tena io a asisira ozy izy fanasina amin'ny afo. Ny fanatitra teo amin'ny jiosy a misy karazana fanatitra anankiray zay asiana sira. Ny afo sy ny sira dia mitovy ny asany. Ny zavitra rehefa tono andrahoana dia mateza kokoa noho ny apetraka amin'izao. Andraho iaingana io hena io fa sao simba, andraho io trondro io dia mila afo ny dikan'izay na atono. Ka ny dikany hoe sira sy afo dia manambara fahamasinana, manambara fanasina. Ianareo no fanasina tany. Ka rehefa miaro tena zany dia voaro ohatran'ny sira, asiana sira ny trondro, asiana sira ny hena, dia hoentina zany mba tsy ho lo. Zay ny tiany Jesosy hoe fanatitra dia voasira amin'ny afo. Samy manana izy zany manamasina antsika, ny fanahy masina. Fanahy masina ny manamasina antsika. Ka raha te hiavana tsara Jesosy nareo mpianatra, oka isira ao anatinareo, oka ho amasin'ny ny fanahy masina ianareo, mihavana tsara ianareo. Mihavana tsara ianareo. Izay fihavanana zay zany mahatonga antsika amin'ny teny hoe ny fihavanana kristianina ao anatin'ny fiarahamonina kristianina dia tsy tahaka misy manam-pahaizana ngeza be milaza hoe the sociological law of the Christian church is not use myself for myself, not use yourself for myself, but use myself for the other. Zany hoe hoy izy le olona manam-pahaizana ny fiarahamonina kristianina, ny lalam-piarahamonina kristianina tsy hoe ampiasaiko ianao na ianareo ho ahy, tsy izay mihitsy izy izy. Tsy izao koa hoe ampiasaiko ny tenako ho amin'ny tenako ihany, use myself for myself, fa tsy zany koa izy izy fa ampiasaiko ny tenako ho an'izy ho an'ny hafa, use myself for the other. Zay ozy ny fiarahamonina kristiana. Ary zay no amin'ny mafisiny Mosesy eo amin'ny Levitikosy, Levitikosy 7:20 amin'izao andro ny fetim-pirenena zao ry havana, mazava be miteny ary manahirina antsika io raha mijery ny aina aman-jery a sy ny tambajotra serasera rehetra feno fankahalana. Mazava nefa miteny eto tsy mila zavaina akory a amin'ny 20 aloha vakitsika. Maninona ho sisy Levitikosy 7:20 aza mandehandeha manaratsy eo amin'ny firenenao. Voatandritsika malagasy be zany feno fanaratsiana ao, aza miandany foana, aza manao an'izany izy, aza mitsangana ndatsika. Dia jereo indray a ny 15:20 ahoana ho sisy aza mankala ny rahanao amin'ny fonao, mananara dia mananara azy mba tsy azoanao eloko aminy. Mety tsy mitovy ny fijerinareo, marina zany, halako ianao fa tsy hoe amin'ny foko. Azo ataony mankahala fa tsy amin'ny fo ny dikan'izany. Halako ny zavatra ataonao, zay le izy vao mazava angambany. Halako ny toetsainao, halako le nataonao tary, fa za tsy mankahala anao amin'ny foko. Aza mankahala ny rahalao mananara azy, tsy voatery tianao foana ny ataony, teneny izy, sazio izy, gadrao izy raha nanao ratsy, fa tsy le olona tsy manao ratsy nay no gadrainao, satria fitiavanao azy zany, zany natao olona tsy mankahala amin'ny fo, ny fitiavaka anao no hamaizako anao. 20 vakitsika ahoana izy izy aza mamaly ratsy na manao lombo amin'izay iray firenena aminao fa tiavana fa inona ny ainana n'ity firenena ity tsy lolompo foana, lolompo efa hatramin'ny fanjanahany tamy, hatramin'ny première république, deuxième sy ny sisa, mbola ao foana taranaky ranona sy ranony reny, sy izay foana no mbola iaina. Mazava amin'ny didin'ny tompo, mihavana tsara ianareo
ka raha te hiavana ianareo ry mpianatra ho izy a miaoka hevitra ny hafa mandrakarivo tsy ianao rery ny miaramonina fa misy olona eo akaikinao zay tsy manohitra anao mombanao ary miarova tena amin'ny ratsy mandrakarivo aza manafotoana ny hafa ary aza manafotoana amin'ny tenanao. Man'Andriamanitra reneny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako, misaotra anao izahay tompony amin'ny sitraponao izay mandidy anay mba hiavana tsara ka ho kristianina mihevitra ny hafa mandrakariva. Tsy anao ny tenanay eo ambony fa mba hisaina ny hafa hitovy aminay ihany koa. Ry Jesosy Kristy io, fantatrao loatra ny fanaonay na dia kristianina azy izahay fa tia tena, tia voninahitra, ary izany dia mitarika anay hanao tsinotsinona ny hafa, manaratsy azy ireny, na dia namanay aza eny fa na dia tsy manohitra anay azy izy ireo. Izany fomba ratsinay izany dia mitarika fahatafitohinana ho azy ireo ihany koa, ka mahatonga anay voatsipy any amin'ny elo raha tsy mibebaka sy tsy miovy izahay. Fantatray ny fahadisoanay manoloana izany, koa mifona aminao izahay Tompo. Vonina ny hanaradianao izahay, ka hakatahaka anao Jesosy Kristy Tompo, izay nahay nity ny hafa ihany koa. Fa tsy izany ihany fa ampianarinao ihany koa izahay, fa mba hahafana mihavana tsara dia mila miaro tena mandrakariva amin'ny ratsy izahay. Indrisy anefa Tompo, fa tsy hainay izany, fa sady manafitohina ny hafa izahay no manafitohina ny tenanay ihany koa. Koa mifona aminao izahay ankehitriny Tompo. Vonjeo izahay, tantano izahay ary aza foy fa zanakao ani. Diovy ny fonay, ka mba raisoanao izahay fa atolotra ianao izany. Mieno ny fivavaka mangina izay asandratra tsirairay ampololotra anay aminao ankehitriny. Amin'ny anaranao Kristy mpamonjy anay, no hifonana eto anatrehanao, ka angatahanay famelan-keloka. Amen. Ataontsika ny hira 7:telopolo ny andiny voalohany, faharoa, fahatelo, anamafisantsika ny fifonantsika sy ny fanoloran-tenantsika ho an'ny Tompo. Siano
ho antsika izay mibebaka marina toka vonina iavana tsara ao amin'ny tompo nitsangana ndreny teny soamafaly fa mafany fahotantsika Jesosy Kristy ilay fihavanantsika. Noho ny tompo ampinono ny olo koa Andriamanitra reo mitory teny soamafaly amin'ny Jerusalema lazao aminy fa vitany abiny sabovela ny elony efa nandray indroeny tamin'ny tanan'i Jehova izy ho valiny fahotana rehetra nataony fa i Kristy no fampihavanana ho antsika eny ho an'izay lavitra sy ho an'izay akaiko efa nampanekekeziny Kristy tamin'ny alalan'ny rany. Noho izany ariavana dia voavela sy voafava koa ny fahotanareo ny amin'ny aran'i Kristy Tompo samyamideran'ny Tompo ianareo. Sambatra ny olona izay voavela amin'ny elo sy voasamy ny fahotana. Sambatra ny olona izay fitseny Jehova eroka ary tsy misy fitakany fanahiny. Amen. 7:5 andiny voalohany sy ny fahatelo dia rahantsika ny tompony amin'izany famelan-keloka izany. Mivavaka fangatantsika ry avana mivavaka sika misaotra anao zay ry Andriamanitra ray zanaka fany amasina eny Andriamanitra avo indrindra ianao kanefa Andriamanitra mijery anay aty ambany satria ianao dia Andriamanitra tsy miavona ary Andriamanitra tia ara-monina aminay isan'andro ka izany nanomezanao anay ny zanakao lahatokana ary ihany koa ny fanahy masina
Ankehitriny izay dia vonina ny hevitra ny hafa mandrakarivo, satria tahaka anao izay Andriamanitra tsy te hirery, ary Andriamanitra tia ny hafa, ary Andriamanitra tia hitovy aminay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ihany koa. Ankehitriny izay dia vonina nitovy amin'ny olona maro rehetra, miara-miaina, miara-monina, tia hanompo anao, ary ihany koa ho tahaka ny zaza. Ankehitriny izahay dia mangataka aminao mba hamezanao anay ny fanahinao masina isan'andro ampahery anay, mba hahafahanay tsy manambany ny hafa, mba hahafahanay ihany koa tsy manambony ny tena, ary tsy fandahanina izahay, tsy fatsitokotoko izahay, ary tsy mainka ihany koa metraka ny hafa ho fahavalonay, na ho mpifaninana aminay, na hiala izy ireny, fa ho namana, fa ho tianay tahaka ny teninay ary mihoatra noho izany azy. Ankehitriny izay dia vonina ihany koa hiaro ny tenanay amin'ny ratsy, hiala amin'ny satana izay tia hampisaraka anay, tia hampisara-bazana ny firenenay, ny fiangonana. Ianao tokoa Andriamanitra izay mampiray anay, ianao izay mitsinjo ny madinika, izany no toetra izay tafinay ankehitriny. Ianao ilay modely tsara indrindra Jesosy Kristy ô, ianao hampianatra anay hitsinjo ny madinika na ara-tsaina, na ara-batana, eny ara-pinoana. Ianao no hameny fanahinao masina isan'andro ampahery anay, hahafahanay mitarika ny hafa amin'ny fiainana mandrakizay ao aminao, hahafoy izay zavatra rehetra misarika anay amin'ny fahaverezana, izay tsy foninay, izay sarobidy aminay rehetra, na ny tananay na ny masonay. Raha izany no andavo anay, dia soronay izany. Izany vavaka ataonay amin'ny anaranao Jesosy, ary ianao hatrany aneno hampiray anay, hampifankaty anay. Amen. Ny kristianina izay vonina mihavana, tsara ry havana, dia samy manambara ny folo. Ka dia tsika nambara ny folontsika amin'ny alalan'ny fanekepona laharana fahatelo, manao hoe: mino an'Andriamanitra sy mpanao lanitra sy ny tany, Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka mandrakizay, Andriamanitra dia mampiseho fitiavany antsika, fa fonon'olam-panota isika dia mahaky hamonjy antsika Kristy. Mino Jesosy Kristy zanalay tokony antombotsika ao, tonga izy ka tsy hamonjy ny very, izy ny lalana sy fahamarinana ny fiainana, izy dia tsy mba ho maty sy anio raha mandrakizay. Mino ny fanahy masina ao, izy no manambara fanahy antsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no nampadisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitombo finonay. Hipetraka ny feno. Iroso amin'ny fanoratena amin'ny alalan'ny rakitra isika, ny hira-pasiba amin'ny 840 no raintsika mpanantanterahana izany. Yeah.
Soatran'Andriamanitra isika nahatanterahany izao fotoana izao. Ny afatra dia azo adinonany mivavaka ho an'ny firenena, mijery ireo izay sahirana mifanampy araka ny voalaza tamin'ny toroteny teo. Fotoana ivavahantsika ho an'ny firenena izao. Dia ho an'izay hanolotra ny zanany amin'ny sakramentany batisana no fandoran-jaza, afaka manatona ny mpitandrina hatrany amin'ny fanomanana zany rehetra zany fa miroso mandeha hatrany ny fiainam-piangonana. Arakaraka ny zava-misy eo amin'ny firenena zany ny itohizany fanompom-pavahana ataontsika amin'ny tambanjotra tahaka izao fa dia Andriamanitra mandamina izany rehetra zany fa dia manapa-kevitsika arakaraka ny zava-misy eto amin'ny firenena. Hitsangana isika marina ny fotoana no nihira mialosy aorian'ny Tsodrano fito amby 20 Tanteran'Andriamanitra aminareo ny Tsodranomasina avy any aminy, ary ny faharetana sy ny fitiavana ary ny fiononana ho aminareo mandrakariva, ka ny ran'ny Kristy anadio sy aro anareo, ka ho arovana avokoa ny fanahinareo ny ainareo ny teninareo tanteraka tsy hanantsina amin'ny fiavian'i Kristy Tomponsika, ka ho tahinao raha miditra, ho tahinao raha mitoetra, ho tahinao raha mandeha, ho tahinao raha matory hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ni uza janu pesa
Petraka ivavaka mangina isika tompoko. Aoka isira ao anatinareo ka mihavana tsara ianareo ho an'Andriamanitra reriny ny voninahitra amin'ny Anaran'Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina